Transcopub, transport en commun publicitaire ny fanalavana azy. Izy tia projet efa mandeha amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra nasionaly sy régionaly. Ny eto andrenivohitra no anetananay zany commune urbaine Antananarivo mba ametrahana arak'izay azo atao amin'ny fotoana aingana diaingana ny fiaraha-miasa mba ahafahanay mampivelatra an'izy ity. Mahasamihafa ny fitaterana andrenivohitra sy ny nasionaly sy ny régionaly dia eo le hoe fitoviana loko ho an'ny taxi be eto andrenivohitra. Loza iakon'izay dia noferana ihany zany ny faritra azo asiana dokam-barotra amin'ny taxi be sy ny taxi be eto Antananarivo zany. Ny faritra lehibe mijanona dia ny faritra hitovizana loko. Zava-dehibe iny ho an'ny olona efa zokonjokony, ho an'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia zava-dehibe iny fitoviana loko iny ka tsy tokony hosimbaina mihitsy. Kanefa koa misy faritra azontsika asiana dokam-barotra mba ahafahana manatsara ny fidiram-bolan'ny fitaterana eto Madagasikara, ny mpitatitra eto Madagasikara. Dia mahakasika an'izay tombom-barotra izay indrindra, ny mahazo tombony voalohany amin'izy ity aloha zany dia ny tompon'ny fiara. Izay tompon'ny fiara zany dia misy tamberim-bidy omena azy ireny ao anatin'le Transcopub. Eo ihany koa ny coopérative sy ny union des coopératives izay misitraka ihany koa tamberim-bidy ao anatin'le hoe responsabilité sociale des entreprises no nametrahanay azy. Zany hoe misy teti-bola tokanay zany isaky ny fiara ahafahana manao tetikasa sosialy ho an'ny coopérative, hitambaram-be an'ny coopérative, hanatsarany zareo ny fomba fiasana. Ohatra hoe ny fampiofanana chauffeur, fampiofanana ny chauffeur, mety ihany koa fanatsarana an'ireny aire de repos ho an'ny manao national zany. Zava-dehibe ireny mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana isan-karazany. Dia anankiray lehibe tombony atao anatin'ny Transcopub ihany koa fametrahanay le géolocalisation GPS amin'ny fiara izay miara-miasa aminay. Zava-dehibe iny satria ahafahanay aloha anay manokana manara-maso ny fiara tsirairay hoe tena mandeha tokoa ve izy io, ary hitan'ny olona ve ny dokam-barotra ho an'ny client anay zany. Fa eo ihany koa ny fiara-miasa izay tiana hosokafana amin'ny coopérative sy ny union des coopératives, indrindra ho an'ny commune isan-kajiny ihany koa, ny hoe azo atao tsara mihitsy ny miara-miasa mba hametrahana ny géolocalisation io any amin'izy ireo. Azo atao izay fiara-miasa izay dia manao antso izay ho an'izay vonona te hiara-iasa aminay sokatra ny varavarana, ahafahana mametraka n'io géolocalisation io mba ahafahan'izy ireo manara-maso an'ireny tomobile mandeha mafy loatra miteraka lozam-pifamoivoizana ireny, ahafahana manara-maso an'ireny manao tapa-dalana ireny, ahafahana manara-maso ny consommation ana carburant ihany koa. Azo atao amin'ny alalan'io GPS io. Zany rehetrarehetra zany tombony azontsika apetraka ao anatin'ity Transcopub ity avokoa. Amin'izao fotoana iresantsika izao aloha ny eo amin'ny nasionaly sy ny régionaly aloha zany zao nefa mandeha, efa misy fiara no mitondra dokam-barotra eo amin'ny 2020 eo izy amin'izao ora itenenantsika izao, fa efa hitombo tsy ho ela. Mahakasika an'ireo zany tsy misy olana. Ny antony misy fifanarahanm-piara-miasa nataonay amin'le atao hoe collectif des présidents des coopératives régionaux et nationaux CPCTRV, dia mivondrona ao anatin'io avokoa ny mpitatitra rehetra manao national sy régional. Dia izy ireo zany miara-miasa aminay akaiky. Rehefa misy tomobile ilainay na makaiza lalana na any amin'ny faritra tsy tonga na télé sy radio dia miantso azy ireo fotsiny izay dia zareo no mandefa fiara asianay an'le dokam-barotra. Ho an'ny urbain mahakasika antsika manokana eto Antananarivo efa miara-miasa aminay ihany koa ny UCTU ao anatin'le izy. Misy fifanarahana natao miaraka amin'ny UCTU amin'ny kambana rehetra ao anatiny, kanefa mbola misy an'izay sakana kely izay zany au niveau an'ny commune urbaine Antananarivo izay efa niresahako teo ny tokony hanafainganana azy mba ahafahana miara-miasa amin'izy ireo sy mametaka ny dokam-barotra amin'ireo fiara.